faly miarahabantsika vahoaka malagasy manerana nosy sy manerana an'izao tontolo izao moa ny tenako am'izao fotoana izao izay manaraka tanteraka izao fandaharana izay ataoko henan'izao. Ny tenako moa dia mandatera ny antoko fafy fivoha eto Madagasikara. Ama mandatera ny antoko fafy fivoha ny tenako dia manana hafatra manokana izay miadrese aminao Andriamatoa Filoha Andry Nirina Rajoelina. Eto Andriamatoa Filoha dia manao fanambarana izahay antoko fafy fivoha ho rentany ho rendanitra fa mitsangana hanohitra izao fitondrana izay entinao zao. Antony de noho ny fitsipahanao ambavafo any ray aman-drenay marika tatandraza. Marika tatandraza izay isany panohananao, zany hoe premiera panohananao eto Madagasikara ary tsisy afantatra an'izay na iza na ianao io aza de mahafantatra fa marika tatandraza dia panohana mahafatrapo ary mitana laharana voalohany amin'ny fanohanana anao hatramizay ka hatramizao ary tsy mbola nivadika palitao. Izahay reto de manana profo mitoka amin'ny tenda ny amin'ny fanohanana izay ataony marika tatandraza hatramizay ka hatramizao. Nanomboka tamin'ny 2018 ny marika tatandraza no nanohana anao ary manao fandaniam-bola mihitsy izy, tsy manahaky reny olo manohana miandrandra vola avy aminao reny, fa ny tatandraza ny fanohanana de tena sehony amin'ny fony mihitsy. Izy mihitsy no manao fandaniam-bola, manao fandaniam-bola amin'ny fitiavana anao avao rehefa tonga ny propagandy manokatra tsena mora tatandraza. Ary reny tsena mora sokafiny reny de tena resahany amin'ny vahoaka hoe reto tsy avy amiko fa avy amin'ny Andriamatoa Filoha Andry Rajoelina. Inona ny tiany atongavana? Mba hanadiovana ny anaranao foana, mba hanadiovana anao eo anaty reny vahoaka reny, mba hampisogadinana ny anaranao foana. Atao zany propagandy taobekily ny tobily ny ray aman-drenibenay no nanaovana ny propagandinao eraka an-tanàna, manao fandaniana gazoaly tatandraza noho ny fitiavana anao manokana avao zany Andriamatoa Filoha. Ny tana mesobe nefa izy irak'Andriamanitra apôstôly mitondra mesobe teto Madagasikara noho nino fiarovana anao daholo zany rehetra zany. Ary izay mesobe zay nitondrasany latsa sy loto teto amin'ny vahoaka malagasy manerana nosy ary nidirany fonja noho ny fitiavana anao zany. Fa zany rehetra zany de tsy nihitanao fa daka ambavafo ny navalinao azy. Aiza ho aiza anao am'izay fotoana zao Andriamatoa Filoha. Apetrao ao plasinao hoe nanohana olo anankiray anao, nanao fandaniam-bola anao, nidiranao amin'ny fonja ny fanohanana olo anankiray ka daka mandrevorevo noho ny afaran'izany dia hoazahoaza ny toetranao am'izay fotoana zay raha tamin'ny plasinao ny nanjoany tatandraza zao. Hoe ny daka mandrevorevo no potehinao ny ho avenirana. Rango bola kely izy tamin'ny 2009 zany nanohana anao, niady ho anao tamin'ny fitondrasanao tamin'ny tetezamita jusque tamin'ny 2018 nanohana anao, niady mafo anao, niady tamin'ny mpanohitra, ny antoko mpanohitra. Nefa izao ny afarany no potehinao ny avenirany jusque izy namboly balahazo, namboly vary amitsika amin'ny teny zao. Kivy izy satria tsy nahitany tombotsoa ny fanohanana anao. Tsy nahitany ninino ny fanohanana anao. Na de plasy kelikely aza Andriamatoa Filoha tsy mba nomenao any tatandraza. Nilatsaka depute izy tsy nitaky vola taminao na dia iray aza fa izay kely tamposony no niezany ilatsahany depute na de ho nanendry azy tao amin'ny hery maro heride aza tsy mba nataonao fa mbola nipotehinao koa aza izany filatsahanao depute zany. Natao ny demandy taorian'igny sahotaka igny nanamedefa demandy tany amin'ny senifoibe fa de ny rejetenareo le demandy natao. Tsy mba nitolona ho azy anao, tsy niady ho azy anao fa navelanao niady rery izy. Satria nianilenao ny momba azy rehetra, no potehinao ny momba azy rehetra. Ka eto Andriamatoa Filoha manao fanambarana lehibe aminao zay fa de mitsangana hanohitra ho anao, hanohitra anao zato sanjato ty fitondranao ty
ny antoko fafivo manerana nosy maneran'izao tontolo izao. Izany antoko fafivo zany dia antoko miparitaka manerana ny Madagasikara ary antoko matanjaka indrindra mbola mihoatra reny antoko misy eto Madagasikara reny. Izany antoko fafivo zany hatrany andafy zanaky tatandraza manerana amin'izao tontolo izao ao amin'izany antoko fafivo zany. Tadidio fa io antoko matanjaka hitsangana ho anohitranao koa. Aiza ho aiza anao amin'izany. Ny any antoko ty miaza efa tsy hanao ny anaovagna azy, maiky idirany antoko fafivo. Tsy tandidondoza ve ny fitondranao Andriamantoa. Tsy tandido ny firodanana ve ny fitondranao. Indrindra fa le olo defansinao mihitsy no ny tsy pahinao. Raha ohatra hoe noharina mpanao bôly any Andriamantoa, noharina mpanao bôly mihitsy. Bôly le raha, le defansinao eny amin'ny bôly mihitsy no esorinao any, ny tipahinao any. Tsy midika fa izany hoe manome lalana mihitsy ho any adversaire anao zay. Manome lalana ho any bio, manome lalana ho any fatesany bôly ao amin'ny binao venao zany, mitipaka an'le defansinao. Anao zao manokatra varavaran'ny faharesena. Amiko Andriamantoa te hilaza aminao mihitsy aho hoe tsy ho tapitra anao ny 5 taonanao raha zao mito. Raha tsy antsoinao malaky tatandraza, tsy antsoinao tatandraza omenao plasy, de te hilaza aminao atsipa aminany aho fa sako ny miteny hoe tsy tapitra anao ny 5 taonanao. Tena tsy todinao 5 taonanao io. Manandindondindo ny firodanana mihitsy zao fitondranao zao. Tsy ako nambatsapanao zany. Fa nandritra ny alany tatandraza teo amin'ny toerana, ny tsipahanao tatandraza teo amin'ny toerany amin'ny mahadefansy ny fitondrana azy de nanomboka nanandindondindonga ny fitondranao ny firodanana. Nanomboka ny zavatra tsy milamina mihitsy ny fitondranao. Nanomboka ny korontana mihitsy ny fitondranao. Nanomboka mikorontana mihitsy ny zava-misy eto Madagasikara. Midika zany hoe banga ny fitondrana. Banga zao fitondrana zao. Banga mihitsy le toerana izay ao amin'ny fitondranao. Te hilaza aminao hoe averenao amin'ny toerana tatandraza. Mety hitenana hoe mitaotao ala fahatanareo. Ino koa zavatra fantatrareo. Te hilaza aminao Andriamantoa fa na ny mpanohitra de mahatsapa hoe defansy matanjaka tao amin'ny fitondrana mihitsy tatandraza io. Ary io tsy nahaza hoe mpanohitra lalany tamin'ny fitondrana io noho ny fitsanganany tatandraza. Ny ady mafy, ny tolona nanao ze heriny rehetrarehetra. Tsy nahafony, tsy nankamamy ny any intsony azy ho fiarovana na mafy mba tsy harodana na fitondrana. Zao ny tsy pahinao mba vafony, nandrorany antsilany anao. Anao zao zay mitovy amin'olo mandrorany antsilany, mamono tegna mihitsy, namono tena, manokatra varavarana hoatry fahavalo. Tena manandindona anao zao ny faharesena lehibe. Ary eto tsy sahy milaza fa tena hoe tsy ho ela de irodana anao. Raha vao tsy tonga saina anao amizao fa manamafy ny fonao any de irodana anao Andriamantoa. Tena sako ny milaza an'izany. Tsy mpaminany aho. Tsy mpandinika raha tondra raha-pirenena. Fa izao kosa de mahafantatra fa ny fisian'ny tatandraza nahatonga ny fanjakanao nijoro tsara, niorina mafy, tsy nivoazongoza. Fa zao fialan'ny tatandraza zao de midika hoe firodana ny fitondranao satria le iandry iankina ny fitondranao, iankina ny fanjakanao no tipahinao any. Mitovy amin'ny olona anankiray zany olona anankiray nanganika izy tany ambony tany. Rehefa nanganika tany azy nahazo le sampany kakazo de nitapahany le fototry le sampany le kakazo. Sala hoe nanjera tegna zany, nandavo tegna, nandatsa tegna mihitsy. Ilay iandry iankinanao, le fototra iorenan'ny fanjakanao, igny no potehinao, igny no tipahinao. Solution meko anao Andriamantoa avereno tatandraza. Avereno tatandraza. Apodiano amin'ny toerana tatandraza. Avereno amin'ny mahadefansy azy tatandraza. Hiaro ty fitondranao. Omo plasy tatandraza. Zavatra tsotra nge le takiny. Omo plasy aho, moanjara koa. Satria nahatsapa izy fa tena hoe tsy mahatsapa tombotsoa mihitsy. Tsy mba mihitsy ny tombotsoany amin'ny ezaka izay nataony. Apitra amin'ny plasinao ange. Misy zavatra ataonao hoe tsy atanao tombotsoa tsy hakivy anao. Kivy anao ao farany satria tsy mba mahatsapa tombotsoa mihitsy anao amin'le zavatra ataonao. Kivy anao. Anakizay koa mba apetra amin'ny plasinao ihany le izy.
Tsy anao ihany no resako eto fa miresaka ireo gouvernement aminao areo. Izy amireo tsy narovany Tatandraza, naritsay kristian zany. Niady ho andritsay kristian Tatandraza, niady ho andry Lalatina Tatandraza, niady ho andry Tiniko Roberto Tatandraza. Fa nainareo rehetrarehetra reo de tsy mba nisy nahatsapa-tena mihitsy hoe Tatandraza, mba ino koa ny azonay hanampiagnanao lahy. Ino ny soa mba hanampianay le soa vitanao zay? Niady ho anao na zay. Niaritra latsa, niaritra fafambarako ny vahoaka malagasy. Na ny vahoaka malagasy efa tsy mahaty anareo. Tatandraza miezaka magnadio anareo anatria ny vahoaka. Na zavatra tsy avy aminareo, atao Tatandraza avy aminareo foana. Hoe reto vola reto, avy amin'ny Andriamatao Filoha. Manao asabojo izy mizara vola, atao avy aminao avao. Mba hagnadiovana ny agnarana avao anatria ny vahoaka. Zany ve de mba aizanao Andriamatao Filoha e? Hein? Ireny olo tsisy dikany reny tsy hitako mba ino vita reny olo reny. Menao villa, menao moto, mba ino ny ady nataon'ireny olo reny? Mba nitonony ho anao ve reny olo reny? Tatandraza niady ho anao. Inona ny mba soa nomenao azy? Inona ny valosoa natolotra anao azy? Rariny izy raha mitaky izy amizao mitaky, mo place izy. Mo ny anjarany koa izy, tsy nahazo izy tamin'ny 2018, mba me koa izy amin'ity fitondrana mandat faharoa ity. Mo place koa mo ny anjarany koa izy. Tamin'ny voalohany izy manangina foana izy, nangina. Satria nametraka ny fahendrenao izy, niandry ny fahendrenao, tsy nahatsapa-tegnanao. Mba niandry koa izy tamin'ity faharoa manaraka ity. Nilatsaka député izy fa mba niandry hoe angamba mba hampeny Andriamatao Filoha aho amin'ity firotsako député ity, mba ho tendrena amin'ny hery maro, ao amin'ny hery D. Fa ino, sady tsy nitendrenao izy sady tsy nampianao izy amin'ny adiny, nipotehina koa ny momba azy rehetrarehetra. Efa tsy rariny kosa, mba fa tena tsy rariny. Tena fa tsy rariny ataonao ary anao tena milanja tsiny lehibe. Indrindra koa fa irak'Andriamanitra nanaovanao zao hadisoana zao. Anao tena milanja tsiny lehibe Andriamatao Filoha. Tena milanja tsiny avy amin'Andriamanitra. Tena miomana anao fa raha vao tsy tonga saina malaky anao de tena hirehitra aminao ny fahatezeran'Andriamanitra avy any ambony. Tena hirehitra ary tsy hapetraka amin'ny fitondranao sasanao de tena ho resy eo anatrany fahavalonao. Izay no azoko apita aminao Andriamatao Filoha, Andry Nirina Rajoelina, ny zavatra resako farany de zao hanohitra zahay antoko fa fivo. Ny hanoheranay noho ny fitsipanao ambavafo ny ray aman-drenay Marika Tatandraza, izay nipotehina no avy ny rehetra ka lasa namboly ny hafarany zao. Ka ny hafako farany aminao mo place izy, mo place haza azy. Tony ny fony, tony koa ny fonay rehefa izy mena place sahaza ho azy. Zany azoko resahana, misaotra antsika vahoaka malagasy nanaraka an'izay teny zay, ary misaotra anao koa Andriamatao Filoha, mino aho fa tonga aminao agny ty hafako ty izay fa veloma toko, saotra antsika jiaby.